Fitantanam-bolam-panjakana azo adika ho fanadikodiana-bolam-panjakana rehefa tsy ao anaty teti-bola hoy député Todosoa Andriamabandry. Orinasa Jirama ny fitiavan-tena politika ny mamotika azy hoy Gérard Andrialim Rouvasson. Aretina Alzheimer olona resaky ny telo segondra ny voiny ho ny Global Burden of Disease Study. Tonga soa indray tombo kilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aterina ny araba no manasanao manaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Nandiso ny filazana nivoaka tao amin'ny Madaget momba azy sy ny mahakasika ny feuille de route ny filoha teo aloha Ravalomanana marika ka nitondra fanazavana amin'ny antsipiriany amin'ireo lainga sy filazana tsy mitombona tao anatin'izany latsoratra izany. Ratsika ary ny fanazavana mahakasika izay. Namoaka latsoratra an-gazety feno fiatsiana momba ny filoha teo aloha Ravalomanana marika ny Madaget ny 18 aogositra teo mitondra ny lohateny hoe amin'ny fahino amin'ny 70 taonany eo amin'ny faraparan'ny fiainany mbola mivonona ny imban'ny fireneny Ravalomanana marika. Latsoratra izay tsy misy fanady adiana fa mifototra amin'ny fiampangana diso sy manodikodina ny tantara. Tsy maintsy avotra tsirarairaka izany mahakasika ireo filazana ireo. Teboka fito no nasongadiny filoha teo aloha Ravalomanana marika ka nitondra ny fanazavana feno sy marina. Voalohany amin'izany diso ny filazana azy ho enina amin'ny 70 taona. Teraka ny 12 Desambra 1770 ny filoha Ravalomanana izany hoe raha ataony kajy 70 taona izy ankehitriny. Mampiseho mazava io fahadisoana io fa tsy nisy fikarohana sy fanamarinana mialonona moana ny latsoratra. Raha ny amin'ny andalana voalohany no misy fahadisoana tahaka izao tsy azo antoka ny ambony latsoratra ho ny fanamafisany. Faharoa, nambara tao anatin'ny latsoratra nivoaka ity fa efa lany andro ny tondro zotra na ny feuille de route filazana diso avy hatrany hoy Ravalomanana marika. Nankatoavina teny Ivato ny 12 sy 17 septambra 2012 zany ary nampidirina tao anatin'ny lalàna nasionaly tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa 2012 tsipika ohatra 740 tamin'ny 18 Desambra 2012 izay no mariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Etsy andaniny misy fepetra sasatsasany eo amin'ny tondro zotra no tapitra niaraka tamin'ny fifidianana natao tamin'ny taona 2012 saingy mbola tsy nisy lalàna namongotra na nanapaka fa tsy manan-kery intsony zany. Izany hoe manan-kery ara-dalàna hatrany ny tondro zotra sady loharano ara-tantara lehibe tsy azo tsinotsiniavina. Noho izany ny filazana fa efa lany daty ny feuille de route dia tsy misy famakafakana ara-dalàna. Fahatelo, ny keny SADC, ny firenena mikambana, ny vondrona afrikanina ary ny vondrona eropeanina ho lalàna ara-dalàna sy ekeny rehetra ho fivoahana amin'ny krizy politika teto Madagasikara ny feuille de route tamin'ny taona 2012. Izany no nahafahana nametraka ny governemanta ny marimaritra iraisana, ny parlemanta tetezamita, ny CES na ny conseil électoral spécial ary ny lalàna momba ny famelan-keloka na ny loi d'amnistie. Mitovy amin'ny fandavana sy faniliana tanteraka ny tantara ary koa manamaivana ny ezaka sy anjara biriky lehibe nataon'ny mpanelanelany raisam-pirenena sy ireo fikambanana manam-pahaizana amin'ny raharaha diplomatika sy filaminana araka izany ny filazan'izany ho diso. Teboka faefatra milaza ilay latsoratra fa nisy fandosirana no karakaraina niaraka tamin'ny mpikaramanady nataon'ny Ravalomanana marika tamin'ny taona 2012. Mbola tsy nisy loharano ara-pitsarana na marina izany. Raha ny zava-nisy tamin'ny 17 Martsa 2012 navelan'ny Ravalomanana marika eo ampelantanan'ny miaramila na ilay antsoina hoe direktoara militaire ny fahefana. Nomeny tafika ny Andry Rajoelina zany tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna ka niandohan'ny krizy ara-politika lehibe teto Madagasikara. Nametra-panontaniana amin'ny sy fanatrian'ny Ravalomanana marika tamin'ny fivoriana tapony 17 ny SADC ity latsoratra nivoaka ny 18 aogositra ity. Tsotra ny valiny ho Ravalomanana, tsy nahazo fanasana ny tenany. Amin'ny fomba ahoana ho izy no hanomeza-tsintsana melohan'olona iray amin'ny sy fanatriana lanonana kanefa tsy nahazo fanasana akory. Fahenina tamin'ny taona 2012 niatrika ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena i Marika Ravalomanana ny fanenana tamin'ny Andry Rajoelina, manaprofo izany fa mbola mpanao politika lehibe sy ekeny maro ny tenany eto amin'ny firenena. Tamin'ny taona 2012 tsy fanapahan-kevitra manokana nataony no nitarika ny faniliana ny fifidianana fa itsika iraisana ireo kandida maro sy filoha teo aloha izay niaraka nanao fanambarana iombonana laza ny fanjakany tsy fahamarinana sy ny fepetra tsy mitovy tamin'ny fifidianana. Koa ny filazana fa spécialité mensongère nataon'ny Ravalomanana zany dia famitahana sy fanovana ny zava-nitranga marina. Farany no lazain'ny Madaget fa lany andro ny filoha Ravalomanana.
nampatsahiviny ity filoha am-pirenena ity fa tsy mifototra amin'ny olona ary tsy fampiasa entina ilazana olona iray voambolana io fa fampiasa kosa amin'ny lahatsoratra na nitota taratasy ara-pitsarana na acte juridique. Io fomba fiteny io dia fankalana manokana fa tsy adihevitra miorina amin'ny lojika sy ny zava-misy. Olom-pirenena sady mpanao politika hajaina sy henoiny maro na ireo mankafy na tsy azy iravalo manana marika hoy ny fanamafisana. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena kosa indray. Tsy vao androany no nandrenesana kabary feno fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny. Fampanantenana tsy voasoratra sy tsy voaresaka ao anaty teti-bola nolanin'ny ireo parlemanta ny ankamarony. Azo heverina ho fanodikodiam-bolam-bahoaka no ataon'ny mpitondra ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka Todrosoa Andriamampandry Bavaony Germaine Omejanary eo amin'ny sariny Tahirinena. Tsy raha tokatrandro na tsena kely toy ny épicerie fa volam-panjakana no resaka. Noho izany, misy ny lalàna mifehy azy, fa tsy izay tenenina dia tsy maintsy atao avokoa. Raha mbola manakasina ny antenimera rotonta eto amintsika, dia tokony tsy anaiky anaovana teny maniditsidina isaky ny mandeha toy izao, hoy ny solombavam-bahoaka Todrosoa Andriamampandry. Misy dikany ny andaniana fotoana andiniana ka andaniana ny teti-bolam-panjakana, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Zany hoe rehefa misy zany vola avoaka dia efa hita mialoha voasoratra mialoha tao anatina teti-bola kam-panjakana zany dia manaraka an'iny ny ministera ny institution isa-tsokajy. Ary rehefa hoe amoaka an'iny koa ianao dia tsy vitany hoe za te hivity andria revaka 2 andro na 3 andro na no teliferika revaka 3 andro indray na anaovako vilady daholo ny olona zay amafinaritra anahy fa misy ny zanatohatra na ka procédure atanatohatra zay araha rehefa amoaka vola mpanjakana. Tadio fa ny vola mpanjakana dia volam-bahoaka ary nihitra amin'ny vahoaka no lasa anatina vola mpanjakana. Tsy vita ny teny ny famoahana ny volam-bahoaka fa misy ny fitsipika mifehy azy, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Saingy ny zava-misy eto amintsika dia afaka manova ny teti-bolam-panjakana ny kabary enti-po, hoy ny fanamafisana. Dia rehefa amoaka ianao dia tsy misy fotoana zany misy procédure. Ny voalohany dia tsy misy ny atao hoe engagement ao anatin'izao. Vita zay dia misy ny atao hoe liquidation. Misy ilay zay vita zay dia misy atao hoe ordonnancement. Dia farany zay vao atao hoe misy atao hoe paiement. Zany hoe misy procédure administrative. Dia telo voalohany resahako teo no atao hoe phase administrative. Ary le farany le paiement natao hoe phase comptable. Dia tsy maintsy manaraka an'izay fenitra zay zany raha amoaka vola dia zany tsy vitany 3 andro na herinandro na tapa-bola mamoaka an'izany. Rehefa voasoratra dia mialoha zany ary laniana teo anivon'ny parlemanta. Izay zany ny atao hoe mitantana ny budget de l'État na teti-bolam-panjakana fa tsy hoe falifaly le filoha na falifaly le premier ministre na ny ministre ka zay tiany no atao eo, tsy zay tiany ny filoha no atao eo, tsy zay afaly anao no atao eo fa zay voasoratra tao anatina loi de finance. Ary ty fitondra ty dia tsy mahalala mihitsy hoe tsy zay mahafaly amin'ny mpitondra no atao fa zay mahasoa ny vahoaka. Mitaky fahaizana sy mandanjalanja ny atao hoe laharaha-pahamehana fa tsy entanimpo ny fitondrana firenena, hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Andriamampandry Todrosoa namafy. Voninahitra sy harena ho an'ny fitondrana zany manana opposition intelligente. Ohatra antsika eto Madagasikara fa tsy hain'ny mpitondra ny manararaotra zany fahalala-tsaina ny mpanohatra eto Madagasikara zany. Fa hoe rehefa miteny ny mpanohatra dia raisina ho fahavalo le olona no miteny. Nefa tokoko miala fa tsy ny olona. Ary zay mila amboary zay toe-tsain'ny mpanao politika indrindra fa ny mpitondra eto Madagasikara zay. Débat no tokony atao, ny débat d'idées hoentina anasaovana ny firenena. Ary rehefa mitondra ho ianao tsy volanao iny ao fa volam-bahoaka zay lasa volam-panjakana. Dia misy procédure administrative arahana ao anatin'izay. Fa ty mpitondro ty dia lanina amin'ny zavatra tsisy dikany le vola ao anatin'izay. Ny dikany zany dia manao détournement ny mpitondra ray rehefa tsy manaraka ny lalàna vera zay misy amin'ny fandalam-panjakana. Tokony hoentitra malona ny asan'ankinina tamin'ireo solombavam-bahoaka, hoy hatrany ny député Andriamampandry Todrosoa. Izy ireo manko
no nametrahany vahoaka fitokisana anaramaso ny asan'ny mpanatanteraka ka tokony hoentitra manoloana ny zava-misy sy ny fampanantenana tsy hay tanterahina tahaka ny efa nisy hatramin'izay teto izay. Azo adika ho mpanodikodim-bolam-bahoaka manko ny mpitondra tsy manaraka ny lalàna amin'ny feny teto-bolam-panjakana ho iatrany Andriamampandry Todosoa. Tsy ahitam-baolana hatramin'ny androany olana ny fahatapahan-jiro lavareny eto Madagasikara na dia vola be tsy toko tsy foroana azy no natontona sy mbola atotona ao anarenana ny orinasa Jirama. Betsaka ireo fanontaniana petraky ny mpanara-baovao manoloana ny fampanantenana ho famahana ity olana ity. Niainga tamin'ny fampanantenana ny 100 megawatt izany saingy tsy hita. Ateo ireo fitaovana nafarana toy ny milina goavambe tsy zakany lalana kanefa nandaniana vola panjakana. Germaine Menjanary taiziny anatrany. Mahatratra 470 miliara ariary nitrosan'ny orinasa Jirama tamin'ireo mpamatsolika nanomboka ny taona 2024 raha ny tatitra farany navoaka ny ministeran'ny vola sy ny toe-karena. Nandray fepetra manokana ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny lalàna mifehy tetibolana sy mpanitsina ho an'ny taona 2024 na ny LFR 2024 ka nanome 3.7 miliara ariary ho an'ny Jirama ho fanampiana ity kompania pirenena ity mba namerenana ny ampahany amin'ny trosa mitambatra io. Tsy vitan'izany ihany fa mitetina hatrany amin'ny 5.7 tapitrisa dolara amerikanina, izany hoe mihoatra ny 809 miliara ariary ihany koa ny trosan'ny Jirama amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika raha nitatitra hatrany. Olana ara-pitantanana no mahavoa ity orinasa-panjakana ity hoy ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika nandritra ny fitondrana Amiral Ratsiraka. Tamin'ny andro nentina moka ny vidin'izy io dia misy zavatra maromaro ao anatiny. Ao ny prise de revient dia miampy anazy ny prime anaovana ny pièce détachée dia ny fanavozana ny équipement dia ny assurance puis des machines. Si manao auto-assurance ngeda be loatra sina le bilan Jirama et milliards de dollars teo dia raha manao assurance zay dia lafo be. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny prise de revient zany ny pièce de rechange, ny renouvellement des équipements dia ny bris de machine. Zay nefa tsy ao anatin'ny sony amin'izao fotoana zao dia lasa marary ny Jirama satria tsy afaka manao ninina sony. Zany hoe mandoa ariary ianao amin'ny Jirama androany na ohatra be dia be ny ao anatiny da ao ny bris de machine, ao ny pièce de rechange dia ao ny renouvellement d'équipement. Zay nge tena olany ary ohatra nisany tamin'izany hoe anaika ny PRU moa tamin'izany momba ny Simoro dia hoe ny groupe Awilloud fioloha zany tonga dia apetraka any amin'ny Simoro dia ny électricité tarita. Zao ny fanjakana manana azara amin'ny fioloha ny vokarinao sy tazanaovana azy sady tsy tonga ty amin'ny Jirama sady ampiasain'ny Jirama sady atao indrindra dia samy mizay fosiny. May ny teknisianina malagasy ary izany no mbola nahafahany Jirama nanome tolotra mahafapo ho an'ny mpanjifa azy tao anatin'izay fotoana rehetra ny orinan'izay. Ny tsy fanomezana lanjan'ny teknisianina malagasy no isan'ny olana. Ankoatra izay, ny fitsabahany politika amin'ny fitantanana ny Jirama. Mila fanovana ny fomba fijery politika ka ametrahana olo alaharana ny tombontsom-bahoaka toy ny fanohizana ny tetikasa izay hita fa afaka manampy ny orinasa stratégique toy ny Jirama ho iatrany ny fanazavana. Mahakasika ny raharam-pirenena izay ihany, tsy fanovana olona fotsiny intsony no ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao fa politika vaovao mihitsy no takiana ho Gérard Andrialemy Rovason manoloana ny resaka mandefa isy fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Mazava ny zava-misy famarary ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana. Tsy antenaina nefa izany raha ny fomba sy ny endrika nanovana ny fanovana mpikambany gouvernemanta hatramin'izay no mbola atao ho iatrany ity mpanao politika ity. Fanampanazavana. Tamin'ny taona 2024, 570 faingo 200 ny mponina eto Madagasikara no miaina ambany ny tany fahantrana. 770 faingo 900 amin'io fara-pahantrana io any ambanivohitra, izany hoe ireo tantsaha. Niakatra ho 20 faingo 700 izany tamin'ny taona 2024 ary niakatra 1.700 tamin'ny herintaona 2024 raha nitatitra ny banky iraisam-pirenena. Midika ireo tarehimarika ireo fa mitombo isan-taona ny tampahantrana eto Madagasikara nandritra ity fitondrana ity.
miova isaky ny mihetsika ny governemanta saingy izao no vokatra atreto. Mila fametrahana politika vaovao ny zava-misy eto Madagasikara, hoy Gérard Andrelem Rovason, afa tsy tonta ihany no avadibadika ho an'ireo omem-pahefana eo anivon'ny governemanta. De matetika ministra sasasasany ihany no solo, zay aloha ny hitasika hatramin'izao. Ary na mametra-pialana ny premier ministre natratra ny motion de censure ambola say ihany ny Christian io, ambola sy nahita hoe nanolo premier ministre Ngai Andrazoelona. Zay ho asika zany ny fe-kevitra navoaka ny justice pe omaly de milaza misy ny justice pe zany zay nitaria ny archevêque ny Asrana ny monseigneur Benjamin Ramanson de niteny mazava tsara misy hoe marary ny firenena. De nalainy zao tamin'izay moa tamin'ny nasoratra navoaka ny justice pe hoe fotoana n'izao anaovana zavatra fa sy resabe isony satria fa marary ny firenena. Io moa de sogain'zareo tamin'ny taratasy ny paparay masina Léon 14. Fa miresaka remaniement ianao da miankina filoham-pirenena moa io satria izy manindry ny premier ministre izay atolotry ny amin'io. Mety mbola isay kristiany no kondisavenao fa ahoana moa zany nanaovan'ny say kristiany politika vaovao nitondrana ny firenena. Zay aloha ny zavatra fanontanian'ny be sy ny maro. Raha ny antotanisa atrandry dia ankizy latsaky ny 5 taona hatramin'ny 724 sy 4 no tandrindomindoza amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Ny 700 amin'ny pona no mivelona amin'ny $3 isanandro na manodidina ny R1,000 izany hoe taranaka marefo ara-tsakafo no misy eto amintsika. Mila paikady matotra ny afiatrena izao zava-misy izao, ho hiatrany ity mpanao politika ity. Sy goma misy any manao dessin fa ny persiliazo. Ka raha goma foana ny ampiasainao inona ny zavatra ivoaka eo. Fa zany ny fitenin'ny mpampianatra tany amin'ny lycée technique ny Alavy. Raha manao hoe aneo ihany na mbomboarina eo de goma zany no atao. De sisy zavatra iova. Moa ve amina ozaka am'izao fahoriana mahandady amin'ny firenena zao hoe resaka fambomboarina fosiny natao zay aloha de miankina amin'ny filoham-pirenena hoe mbola matanjaka ve izy. Anao an'izay sa tsy matanjaka isody. Nisy manko fitenin'zareo hoe na misy ino eto amin'ny firenena gérable foana. Mbola gérable ve am'izao vahoaka zao. 720% amin'ireo mpianatra malagasy no mahavita fianarana amin'ny ambaratonga voalohany eto amintsika amin'izao fotoana. Mazava ny tarehimarika fa misy ny tsy fambiazam-pitondrana eto amin'ny firenena, ho hiatrany Gérard Andrelem Rovason. Mila politika vaovao mba amaranana ny olana misy afa-tsy sy ny vitany fanovana mpikambana governemanta fotsiny ihany, ho hiatrany ity mpanao politika ity. Mila mifantoka amin'ny fanomanana ny fifidianana lolona ny fanoherana amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy fidirana anaty rafitra ara-panjakana ho itoavina Rahalambomay mpanolosainy tanàna n'Antananarivo. Ny fidirana ao anatin'ny rafitra ihany vahaolana ahafahana manitsy sy mitondra fanovana fa tsy fijanona no mpanaramaso ety ivelany ho ny faneho-kevitra. Ny 12 Desambra 2022 avy izao no daty narosiny voametra maleo tena misana ny fifidianana na ny seni anaovana ny fifidianana lolona eto Madagasikara. Miandry ny fankatoavan'ny governemanta moa izany. Tati-baovao-ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny Artanjona. Tsy ilaina ny mandany fotoana hiezaka hanazava sy aneo ny zavatra tsy mety ataony fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny mpamakafaka politika toavina Rahalambomay. Efa hita sy tsapa mivantana izany eo amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro ity mpanolosaina an-tanana ity izay miantso ny fanoherana hifantoka amin'ny fanohanana ny fifidianana olona. Mila mivondrona sy miara-misala ny fanoherana hoy ny fanazavany mba azona hery ahafahana andresy ny antoko avy amin'ny fitondrana. Fa ny olana fotsiny dia hoe le olom-pirenena mpanohitra inona ny ataontsika. Izany hoe afaka mivondrona ihany ve tsika rehefa mahita an'ireny vahoaka be dia be ny tsena barea reny tsy netoana lasantsy reny, tsy netoana frais reny, ary tsika olom-pirenena mpanohitra ve mila etoana frais ve tsika, mila vidiana ve tsika, sa mahavita tsika mitsangana satria mamizaka ny hanazavana zavatra tsy mety. Fa hoe ahoana amin'izay raha zany natao fanontaniana zany zao amin'ity fifidianana lolona ity dia hoe ho avelantsika mpanohitra
ho lasany mamparadôly ve ny zato isan-jato ny olona eto Antananarivo nefa sika eto Antananarivo maro anisa zany hoe maro anisa sika eo amin'ny filan-kevitra maro anisa sika eo amin'ny antenimera satria misy tanà 3 zao tsy ananany mapara ary manana olona anankiray tsika MMM ao anatin'ny antenimera ny olona ho avy ity ny fifidianana ndao tsika mpanohitra mahavita mivondrona ve tsika mba hoe tsy ho lasany zareo ny toerana rehetrarehetra fa mila miditra ao anatina systemetsika amin'ny alalan'ny fifidianana nandritry ny andro vitsivitsy dia hitatsika fa ny tenako zany no misolo tenany mpanolo-tsaina zany hoe io rehefa tsy eo ny tompo-toerana zany dia hita fa azo atao tsara mihitsy miditra anatin'ilay rafitra na miditra anaty système nefa tsy nitendrendry zareo amin'ny alalan'ny fifidianana zany ahafahantsika miditra anaty système fomba madio nefa tsy tendrendry zareo tsy baikondry zareo efa ela no hita sy fantatra fa tsy manara-dalàna ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao ho hiatrany ny fanehoan-kevitra kara-mijanona ho mpijery fotsiny ny fanoherana dia tsy hisy tanjona ho tratra vaolana araka izany ny fidiran'ny fanoherana ao anatin'ny rafitra ara-panjakana mba ahafahana manitsy sy mitondra fanovana ao anatiny ho hiatrany itoavina rahalambomahay mila atao maika ho izy ny fanomanana ny fifidianana loolona satria io no sehatra ahafahan'ny fanoherana mampiseho firaisan-kina raha ohatra aloha ny lalàna ny resahana efa elitsika ny tsy nara-dalàna zany hoe raha mbola hiandrina zany pitsopitsony rehetrarehetra zany dia taraketotsika satria efa fantatra fa perd la nationalité malgache le majeur qui acquiert volontairement la nationalité étrangère kanefa rehefa tsisy dia izay zany le tsy maintsy milalao anatin'le kilalao zany ianao fa ny tena izy aloha dia tapitra ny volana janoary ny fehim-potoam-piasana na mandany olona na mandany sénateur zany dia tsy maintsy manao fifidianana ianao na ohatra tsy lavorary ary le izy raha ny tokony ho izy tokony misy mpanolotsaina faritra mpanolotsaina faritany filohan'ny faritany filohan'ny faritra fa tsy misy le izy ary io efa tena adalàna ary tena tsy fanara-dalàna efa folo taona zany kanefa moa izay le eto efa mazava zany eto fa tsy maintsy miditra anatin'le rafitra aloha ianao dia ao ianao miady fa raha mbola hitabataba ty ivelany dia vizaka fotsiny manoloana ny fahatongavany kabeso ny ampanjaka toera dia no amafisy ny toavina ary-lambomahay fa fotoan'izao akana lesona manoloana ny tantara ny ainan'ny mpanjaka toera tsy voatery lavolevina foana ho izy fa afaka manohitra ny tsy mety sy ny tsirariny eo anatrehany zava-misy matetika moa ny fotsy dia milaza hoe itsika mainty hoditra no sauvage fa hita mihitsy zany amin'izao fa zareo koa dia mpanapaka aloha tete trophée moa fiantsondry zareo azy izay zany aloha voalohany dia liezaka zany tokontsika rehetra mihitsy eto ambony tany miezaka ho lasa humaniste satria tena mampalahelo ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany ny faharoa dia pirofo koa zany fa misy malagasy na teto Imerina na tany Sakalava na taiza tsy nanaiky nijiogan'ny frantsay tamin'izany fa niady nitsangana andro zany zao fotoana zany zao ahatonga sainantsika malagasy tsy hoe hiady amin'ny fotsitsony akory tsy izay le izy fa hoe miadyntsika hoe mba tena mahaleo tena mba tena mizaka tena mba mitsangana mijoro sur le même pied d'égalité na mitovy lenta rehefa samy olombelona fa tsy mifanampadohatra n'ireny tsony lesona zany reny hoe afaka mijorotsika afaka miadytsika fa tsy hoe milavolefina foana na mifanambany na voatery ho vazaha foana araka ny fantatra moa dia ny 1 desambra 2024 avy izao no daty narosony seny anatanterahana ny fifidianana loholona eto Madagasikara ary miandry ny fankatoavany governemanta izany lafombavao hafa kosa indray zava-dehibe ho an'ny tantara sy kolotsaina malagasy ny fahatongavany kabeso ny mpanjaka toery eto an-tanindrazana ho ny mpanjaka Andriana Rabaroelina manampy amin'ny fanarenana ny soatoavina sy ny maha-malagasy izany taory ny fanapahana ny lohan'ny mpanjaka toera sy ny fandefasana ny kabeso telo tany Frantsa dia fantatra tamin'ny alalan'ny ADN fa tena ny mpanjaka toera ny kabeso ka anton'izao fampodiana an-tanindrazana izao Narcisse Karazafy ny Artanjona zava-dehibe manamarika ny tantara-panjakana sy ny kolotsaina malagasy ny fahatonga ny kabeso ny mpanjaka toera eto an-tandrazana zava-dehibe loatra amin'ny fanarenana ny soatoavina sy ny maha-malagasy ny famerenana ireo vakoka mana-tantara
tahaka itony ho ny mpanjaka Ndrina Rabaroelina lehibe ny fianakaviam-be ny mpanjaka eto Madagasikara marina fa ny nosy eparsa no nantenaina ho azo kanefa ny kabeso ny mpanjaka toera no tonga dia zava-dehibe ihany zany ho an'ny fanomezam-boninahitra ny razana sy ny famelomana indray ny fihavanana sy ny soatoavina nentin-drazana. Zava-dehibe ny famerenana ny roa kabeso amin'ny sakalava ny Menabe. Kanefa koa mbola betsaka ny vakoka malagasy any ampitan-dranomasina izay tokony mbola ampodiana eto Madagasikara. Na izany aza ny famerenana ny nosy malagasy no nandrasana, kanefa dia ny roakabeso sakalava Menabe no tonga. Noho izany tokony mbola atao ny fitakiana ny famerenana ireo nosy malagasy izay antsika malagasy. Ary manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, indrindra ny fahalovana ny kolokolo izay mianaka eto amin'ny firenena, ny fahantrana mitombo malagasy mihoatra ny 20% no mahantra sy fahadika vanokana ankehitriny. Manoloana ny fahantrana lalina sy ny fahalovana ara-tsaina sy ara-kolotsaina ary ireo olana maro samihafa mianjady amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia nambarany mpanjaka Ndrina Rabaroelina fa tsy misy afa-tsy ny fiverenana Andoharano ihany no ahazoana mamoaka ny Madagasikara ao anatin'izao krizy lalina izao. Ny zava-misy aloha dia tonga ny tsena ireo kabeso sakalava Menabe roa zahay fianakaviam-ben'ny mpanjaka tany Vato tamin'ny alina ho marika ny fihavanana ny firaisan-kina misy eo amin'ny sakalava Menabe sy ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka manerana Madagasikara. Ny fahalovana sy ny fahantrana ny kolikoly mianaka eto amin'ny firenena dia ny fiverenana Andoharano no vahaolana amin'ny Madagasikara. Izany hoe ny fijoroan'ny fanjakam-pisorona, fanjakana Madagasikara, mankatoan-d'Andriamanitra ary manaja ny soatoavina malagasy. Raha tsy haivina ny mpanjaka toera fantatra amin'ny anarana hoe Andria Milafikarivo dia mpanjaka farany nanjaka tao Menabe ary niady ho fiarovana ny taniny indrindra tao Ambiky, toerana sisa tsy azony mpanjana tany. Rehefa nanantona tanàna ireo miaramila frantsay no tarihan'ny komanda iray tamin'izany fotoana dia novonoan'izy ireo nandritra ny fanafiana ireo miaramila Rola niaro ny mpanjaka toera ary notapahana ihany koa ny lohan'ny tena mpanjaka. Kabeso telo araka izany no nalefa tany Frantsa. Tsy fantatra intsony hoe iza tamin'ireo kabeso ireo no tena an'ny mpanjaka toera satria maizina ny andro. Atao aorian'ny fitiliana sy ny fampitahana ny ADN natao anefa dia fantatra ny tena karandoha ny mpanjaka toera. Dradradradraina matetika fa manaja ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fitondram-panjakana malagasy. Misy anefa tompona orinasa antserasera gadraina. Io ihany koa ny fanavakavana amin'ny fizaram-baovao, ny faneriterena sy ny tsindry isan-karazany ho hiaro-fiditra manandray be. Ankoatra izany, ny tsy fampidirana ireo fahitalavitra sasany amin'ny Canal Plus raha oharina amin'ny fahitalavitra vaovao taty aoriana manohana ny fitondrana. Vokatra izany rehetra izany lasany amin'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook no anehoany ireo olom-pirenena hevitra sy izarana vaovao. Fanady Adina. Na dia milaza ho manaja ny fahalalany asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra aza ny fitondrana misy ankehitriny dia miharihary ny tranga manam-pirofo fa mbola lavitra izany ny zava-misy eto Madagasikara. Tsy vitsy ireo mpanao politika no tsy manome lanja ny fahafahana maneho hevitra indrindra ho an'ireo mpanao gazety. Pirofo mivaingana ny fanagadrana tompona orinasa efatra tamin'ity fitondrana ity noho ny fanakianana na fanehoan-kevitra tsy mifanaraka tamin'ny an'ireo mpitondra hoy Hiaro-Fidy Ramanandray be. Foana ny resaka hoe fahalalany tsy fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara fa mitsara gamba dia alohan'ny zava-misy no teny alohan'ny zava-misy no miteny ho azy satria ny filazana hoe tery io na malalaka io arakaraka le olona mampitondra fanjakana dia hoe mahazo miteny ary tena misy ny liberté d'expression totale eto Madagasikara eto fa ny zava-misy marina ve dia izay. Raha mijery zao tsika misy tompona aina manjery
anakivatsy nahitsy teto Madagasikara, nahitsy tany Amponja teto Madagasikara. Ireo tomponaino manjereo dia samy avao aminatin'ny fanoherana dolidoly. Zany zao dia efa midika zany teno azy zany. Teno azy zany toe-javatra izany. Tsy mila misy zavatra hoe tokony amboamboarina zany na ahoana fa tonga dia hoe zay le izy aloha. Ankoatra izay, voafetra ny fahazahon'ny rehetra vaovao, eo ohatra ny tsy fampidirana amin'ny Canal Plus, ireo fahitalavitra efatra nainty sy manohatra ny fitondrana, toa ny ABC sy MBS, kanefa ireo fahitalavitra vao misokatra vao aingana, mipasopasoka ny fitondrana dia tafiditra vetrany, manome sary mazava izany, fa misy ny fanavakavahana sy ny fitsinjarana tsy mitovy eo amin'ny sehatra ny fizaram-baovao eto Madagasikara, ho iatran'ny fanamafisana. Etsedaniny zany ihany koa ngambontsika mahita. Raha ny eto amin'ny ABC manokana no resahana zao ny hainao manjery dia efa ataontsika hoe vao andray folo taona no nijoroany fa tsy azo ampidirina ny amin'ireny Canal 7 na ny anina reny fa misy vohita kely mipotra kely etsy ambadikomaly tsy ampy 5 taona dia efa tafiditra ao anatin'izany. Ny zavatra tahaka izany dia efa ahitana fa misy ny fameriterena, misy ny fitazomana ny hafa tsy an'io hevitra eto Madagasikara. Zany zava-misy eto Madagasikara fa ny any ivelany ange vao hitantsika vao maloniomaly raha matokely Borgianga mba nihitatsika tsara fa hoe misy harcèlement anaovana anazy, misy olona manaraka mampatahotra azy. Ny amin'ny filazany ny tena réalité misy marina eto Madagasikara eto. Reny zavatra rehetrarehetra reny dia mametsaka ary ahafahantsika menakavolazy fa mbola lavitra eto Madagasikara zany hoe isyny fahalalana amin'ny asa gazety zany. Vokatry ny tsy fisian'ny sehatra ofisialy misokatra dia mifindra eny amin'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook ny fanaparitahana vaovao sy ny fanehoana ireo olom-pirenena hevitra banga ary voafetra raha teo ireo hainao manjery ofisialy tsy afaka mamoaka vaovao manohitohina na manakihana ny fitondrana. Vaovao ny fahasalamana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamariana ny iray volany Alzheimer ho an'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro moty izay manana ny fitoerana tsy mahazo arivo. Fantatra fa tsy tsahatra hitombo ny fahazoany ity aretina ity eto Madagasikara raha tsy misy ny paikady mafonja sy ny tantsorika avy amin'ny fanjakana mba hiadiana amin'ny ity aretiny fanadinoana ity. Germaine Menjanary, Taizina. Aina tombo enina lasa rahetsy nisan'ny olona hovoan'ny aretina Alzheimer eto Madagasikara amin'ny taona 2024 raha ny vinavina navoaka ny fikarohana iraisam-pirenena. Aretina mitarika fahaverezan-tsaina sy fahakiviana tsikelikely izy ity raha ny fanazavana avy amin'ireo manampahaizana momba izany. Vokatry ny fahasimbany sela ao amin'ny atotoany Alzheimer ary aretina mifandray amin'ny fahanterana. Manomboka miseho amin'ny olona mihoatra ny 580 taona ary mitombo avy royeny isaky ny 5 taona manaraka raha ny fanazavana hatrany. 160,000 zany ny isa ny olona eto Madagasikara heverina ho tratran'io aretin'io mandrapatonga ny taona 520. Be zany ahoana moa ny fomba ahafahana mandray an-tanana an'izany irery. Mieritreritra vahaolana isan-karazany ihany fikambanana fa ilay enti-manana mihitsy ilay ompela-tanana aloha dia tsy ampy. Tsisy zany fa dia hoe miezaka rery mihitsy ny fikambanana amin'ny hetsika sy ny hoe fanampian'ny olon-tsotra na vondrona tsy miankina isan-karazany. Fa antso no nataonay ohatrany nataony farazany joro vavolombelona teo amin'izay hoe anjara andraikitry ny fanjakana. Efa mba miteny ihany moa zahay hoe ezany atao ray volana mihitsy ilay izy zany mba ho anana akony mafonja kokoa ilay fampahafantarana sy ny sisa. Fa tsy hoe ray andro fa ny amin'izao zany tsapanay dia ohatrany hoe ilay andro iny ihany tena ohatrany hoe ofisialy dia amin'ny hetsika iny ihany zany tena mety hoe isiany fiara-mientana.
fa mandavataona misy marary misy fianakaviana tonga ato isan'andro manontany maka filan-kevitra manontany torolalana torohevitra isan-karazana izay tsy voatery ampelatana aminay daholo kory le vahaolana mazava ho azy. Mahatsiaro tena ho miady irery ireo fikambanana misahana ireo zokiolona hatratr'ity aretina ity. Raha nambarany teo anivony Madagasikara Alzheimer masoandro mody androany. Nandritra fanamariana ity volana maneran-tany ho an'ny Alzheimer androany dia tsy tonga niatrika izany tsy olon-tena avy amin'ny ministera na dia nomena fanasana azy raha ny fanazavana. Ny zavatra tsy tsapantsika dia hoe mitombo lesy fa tsika moa izany ny ohatra hoe natsika eto amin'ny databatra eto mieritreritra hoe tomaty tsy sanatry kory maniry hoe tratran'izany aretina izany. Fa nisan'ny hoe statistika maneran-tany dia isaky ny 3 seconde dia misy olona ray eto an-tany manana manomboka mipotra ny fambara izany hoe aretina Alzheimer na aretina toazy. Amin'ny fomba ahoana moa izany tsy eritreretako hoe za ve sanatria mety ny orindrina any tafiditra ao anatin'izany dia inona izany ilay ino zany fafana mandray an'izany olona be da be na ny ivelany moa dia any ivelany izany fa ny eto amintsika aloha ny resana hoe ahoana mba fomba ahafahana manolotra fanampiana an'izany olona rehetrarehetra izany. Tsy vitany hoe firesana eny an-databatra sy ny sisa fa tena hoe mila miaina an'ilay izy sur terrain hoy ny vahiny tena hoe mila miaina ary izay dia izay isan'andro mahita ny fijaliany ilay fianakaviana indrindra. Ilay marary manko izay moa dia fiteny mihitsy hoe ilay marary efa tsy indraindray zany izy efa tsy tompony ny tena na ny zavatra ataony. Indraindray izy mazava saina, indraindray izy misy miaina an'ilay olan'ilay aretina. Fa izy voakarakara satria ilay fianakaviana mandina miezaka tena hoe ara-bola, ara-tsosialy tapaka daholo tena hoe misy inao izany misy ataoko hoe handicap zafana amin'ny teny vahiny ilay fianakaviana izany satria izay rehetrarehetra izay izany dia mila hoe avondrona eo ny fahafahany ara-bola ny herim-bata ny herin-tsaina ho an'ilay marary daholo. Fa iza izany mba mijery an'ilay fianakaviana, iza izany mba hoe mitsinjo tsy hoe makaherina dia teny fankaheresana ka izay moa mahatonga anay tena hoe mangataka antsika tsirairay ndao mba homoa miara-mivavaka tsika amin'ny 1 ny volana septambra zava-dehibe mety mampiova zavatra be izany na ho an'izay mety hoe tsy mivavaka afaka hoe mahatsiaro fotsiny dia mba mankahery any an-tsainy andreo fianakaviana mitaiza marary fa mafy dia mafy io fehiny izany dia tena hoe tsy ampy ny fifanampiana amin'ny ino zany ny fanjakana amin'izay lafiny aretina Alzheimer sy aretina toazy izay. Raha nitatitra maneran-tany dia olona iray isaky ny 3 segondra no hipoirany ity aretina ity ary isan'ny tafiditra ao anatin'ireo aretina 3 ho isan'ny mahafaty olona betsaka indrindra ny Alzheimer amin'ny taona 2024 raha tsy voatsoroka. Mitaky fiaraha-mientana amin'ny rehetra indrindra fa ny mpitondra fanjakana hoy ny fikambanana ny ady amin'ity aretina ity indrindra fa eto Madagasikara. Mila fandarana samaharitra anohanana ireo tratra sy mpiara-miaina aminy i Madagasikara ary tokony hifantoka amin'ny fisorohana ny fanabeazana ara-pahasalamana ary ny fanohanana ny zokiolona ho hiatrany ity fikambanana miahy ireo zokiolona tratry ny aretina fanadinona ity. Pejiny sosialy tsy mahita mangirana hatramin'ny androany ireo mpitatitra eny amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina manoloana ny fampitehan'ny lalana izay heverina fa fanohitra sy lalan-drà ny toe-karem-pirenena. Misy ny fanamboarana ho izy ireo saingy pasohana tsy vita hatramin'ny farany izany ka vao maika mampitombo ny fahasahiranana indrindra rehefa misorana kely milatsaka. Tsy voatanisa intsony manoloana ireo ny fahavoazana sy fahatsiantoka ho an'ny fiara iray mampiasa iny lalana iny indrindra ireo taksi borosy hoy ny fanamafisana. Tranga izay malome vahina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena. Fanampanazavana. Nambara fa zava-dehibe ny fahavitany lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ary koa ho fanamorana ny fivezivezen'ny entana sy ny olona. Mandraky ty ny androany mbola tsy vita ny RN2. Nisy ampahany kely namboarina saingy ny pasohana nosorohana tsy vita hatramin'ny farany akory hoy ny fitarainana ireo mpitatitra. Vao maika miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpitatitra izany indrindra rehefa misorana kely milatsaka. Feno lavaka sy efa mamotaka ny ankamarony any ka voatery mandeha miadana ireo fiara. Le tsy tena vita hatramin'ny farany fa sosorohana
dia avela amin'iny fotsy fa tsy godorone dia rehefa tratran'orana dia verina simba ihany otran'eo ihany eo misy manamboatra zany fa tsy tena hoe vita godoron trano farany fa ohatran'ny terrassement dia avela amin'iny eo le izy dia tratran'ny orana nefa ny camion mavesatra be mandalo verina simba dia tsy dia misy fivana firy zany satria mbola adiny 12 foana ny lalana zao faran'ny aingana. Pasohana misy ny lalana fa aty moa malaza be le orandava dia vao tratran'ny orana indray izy dia miverina nasy indray le lalana tapatapaka indray. En plus zany manomboka eo an'ilay Bekalalo Makaty Thomas zany amin'ny 35 eo dia tena première foana zany ny lalana zany dia tsy mandeha mijaikijaiky misy nefa ny sécurité atorina amin'ny lalana porte bagaziny ambony dia tsy maintsy aloha taraikiraiky kely vao miditra aty. Adiny 12 mahery no anaovana na Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao raha manodidina ny adiny 7 na 8 zany teo aloha. Ankoatra ny fahatarana tsy lazainy intsony fa tiantoka iainan'ireo mpitatitra na izany amin'ny fikojakojana ny fiara na ny solika lany. Na ny gasoil na rita mihitsy hoe misy fahalanina kely any amin'ny lalan-dratsy satria tsy afaka andehanana de troisième koa dia maintsy première dia deuxième eo foana mandritra ny eo 20 km eo zay zava misy dia tsy maintsy miaritra aloha. Isako ny tonga za dia tsy maintsy misy foana ny entretien satria na ny lame mary misy tapaka ny ohatrohatr'izay koa ny pièce baba sy lay bloky ny pneu moa indrindrandrindra dia voasy tenenina tsony amin'ny vato maranitra dia masimba zavatra be tavela izy. Iankina ny an'ny toe-karena ny lalam-pirenena kanefa io hita fa miapotika tanteraka io. Tsy lalam-pirenena faharoa ihany fa mbola fanontaniana mipetraka tsy mbola nahita mbaly mandrakandroany ilay hoe nankaiza ny volan'ny fond routier tokony kojakojany ireo lalam-pirenena izay tapitra potika eto amintsika. Mijanona ny amin'iny faritry ny any mpianatra mendrika eny amin'ny Dimapolo avy amin'ny fianakaviana Marefo kasika ny fitrandrana Ambatovy ao Moramanga, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa no isitraka fandaran'asa vaovao high school scholarship amin'ny ity taom-pianarana 2024 2024 ity fandaran'asa mendrika afa-tsy-pianarana ho an'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo manohy ny fianarana eny anivon'ny lycée. Tanjona ny anala fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny fahafahana mampiana-janaka indrindra iadina amin'ny fialana andarana an-tsekoly. Fanampanazavana. Mizara roa miavaka ireo mpianatra isitraka afa-tsy-pianarana high school scholarship avy amin'ny Ambatovy amin'ny ity taom-pianarana 2024 2024 ity. 40 tamin'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa ary naompy tamin'ny fanadinana BEPC teo. Ny 70 ambiny kosa mpianatra vaovao mendrika izay nahazo salanisa 12 amin'ny 20 na mihoatra tamin'ny fanadinana BEPC. Mpianatra avy amin'ny fianakaviana Marefo voakasiky ny fitrandrana Ambatovy avokoa izy ireo. Iantohana avokoa ny sara-pianarana, fitaovam-pianarana, fianarana teny vahiny sy ny sisa. Natao izany hitsinjovana sy hamporisihana ireo mpianatra mazoto sy mendrika. Ny mpianatra izay omaina ny vadim-pianarana dia ireo mendrika aloha zany nefa ihany koa ireo Marefo eo amin'izay toerana iasana izay ho an'ny tsy vadim-pianarana ho an'ny zareo afaka BEPC ity izany hoe any amin'ny lycée zany dia critère anankiroa izany hoe le voalohany izay efa nisitraka ilay vadim-pianarana no omenay nanomboka tamin'ny zareo tany amin'ny 6e ka afaka tamin'ny BEPC tamin'ity taonty dia ny faharoa ihany koa dia ireo izay mendrika zany hoe mahazo ny salanisa 12 amin'ny 20 no miakatra tamin'ny fanadinana BEPC farany teo. Ery lehibe ho an'ny mpianatra ny fisiana tohana toy izao ho fanantenana amin'ny ho avy ho ny mpianatra iray. Ny tenany izay misedra olana matetika amin'ny fianarana no ny tsy fampinana eo ampelantanany ny ray aman-dreny. Manana nofinofo lasa mpitsabo ny tenany ka tombony ho azy ny fisitrana tetika asa ahafana manatratra ny tanjona hoy ny fanamafisana. Nampatongana anazy botra niezaka zany za mba iny mba nampiampy ny ray aman-dreny koa amin'ny fasahirana anjareo. Papako zao adjoint vétérinaire ndraikindraika tsy mandeha miasa ndraikindraika miasa be. Mamako ndraika mivarotra clarinety andalana dia ndraikindraika mindrona amin'ny olona foana ny vola. Tamin'ny izay tsy mbola nahazo vadim-pianarana sarisahirana amin'iny dia rehefa nahazo vadim-pianarana amin'izay dia mba niovaova fiainana mba nianatra normal zany. Faniriako mba hanjary dokotera.
mba hitsabo olona hianatra mafy zany za mba nitonga amin'ny tanjona anahy mba hanonotra ny vitan'ny ray aman-dreny taminahy zany mba honeriko aminjareo sy zegny raha vitanjareo taminahy. Mitakezaka sy fahazotoana ny fianarana azona mampitombo ny fahalalana hanatranana ny tanjona hoy ny fanamafisana. Efatra n'le ray trano zoky ray fotsiny na dia izay tsisy zantry. Indraindray mandalo fahasahiranana fa le laza le izy zany dia rehefa tsy mpianarana dia mba ananampy be zany. Amin'izao zany za afaka ohatra hoe tonga dia eo amin'ny fianarana zany tonga dia nazahoako tombony indrindra mihitsy iny. Afaka mianatra tsara, manao course ny tara. Zao za nofinofy zany dia ohatra hoe comptable zany satria zany rehefa tamin'ny lycée technique hianatra comptable tertiaire filière. Fianakaviana marefo voakasiky ny fitrandrana-mbady vy ao Moramanga, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa no isitraka ty fandarana savaovao high school scholarship ity amin'ity taom-pianarana 2022 2023 ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 7 aogositra lasa teo izany. Fanatanjahantena dingana manatantara ho an'ny ekipa ampirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra ny zava-bita tamin'ny trano 7 natafakatrany Bare tamin'ny lalao famaranana. Naneho firaisan-kina sy herim-po ny Bare ary manantena ny tondra ny amboary amin'ny fifaninana manaraka hoy coach Roro sy Dax na sisy karazafy ny ari-tanjona. Rarandraha omena fankasitrahana ireo mpilalao sy mpanazatra no ny ezaka vita ho voninahitry Madagasikara naneho ny herim-pon'ny Bare nandritra ny lalao niaonany tamin'ny iray tamin'ireo ekipa matanjaka magrebiana na tsy nahazo fandresena tanteraka azy dia dingana lehibe no nahatongavana tamin'ny famaranana hoy coach Roro. Iny no tratra ary iny no vita ho hiatrany izy izay manamafy fa anoho ny ezaka sy hanatsara trano ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fifaninanana manaraka. Raha iny satria mazava be 20 nanao ny mpanday miaraka amin'iny tokataka fihinanana tsika mba nametraka kely toera Madagasikara satria tamin'ny voalohany no natao Maroka be dia be tsy nanome any Madagasikara fa mba niezaka ny voakely mitazo toetra an'iny Maroka aminy izy mametraka Madagasikara ho fantatry ny olona fantatry ny maro aty Afrika ny olona malagasy. Zay ny zava-dehibe ny rariny sitsy dia hoe nandresy teo tsika zay ny baolina kitra iny ny vokatra azo natao farany dia isorana ny bandikely. Zavatra nitenenina tamin'ny zalahy dia hoe finale continental angalao tsirony maximum angala tsirony dia nitenenina mihitsy ny zalahy le verena milolova ataovy ny baolina mariny tena tiandrenitsika efa zao ataovy ny lalova baolina dia tsisy amin'ny alohan'ny lalao no mipetraka ny favori fa rehefa ambony-kanja 11 contre 11 dia ampisehoya fa rehefa miombony nareo dia afaka mamindra-tendro loatra dia iny mivokany tsika nafaty baolina meroka ny baolina tsika manana ny fanafatena dia iny. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no tonga tamin'ny dingana famaranana ny ekipa pirenena vonina hitondra avo ny vonina pirenena trano ireo mpilalao ka tanjona manaraka ny hitondra ny amboaramody hoy Dax. Zay azoko ambara angamba ny faly dia faly satria samy mampatantara bola sa malagasy ary Bare amanao fihinanana amin'ny tournoi volet taosan'izay dia ny fanamarina kely hoe fa vita iny finale dia tao aorianany angamba izahana mafy mba hitondra foko mody mihitsy ny tanjona ny demetritsika. Tsy ny baolina kitra ihany fa ireo taranja rehetra dia miendrika tohanana avokoa ary tsy fanatanjahantena ihany fa ny sehatra rehetra dia mila izay tantsoroka avy amin'ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina ary ny malagasy iray manontolo mila tohana ara-pitaovana ara-bola ary ara-tsaina ny mpilalao sy ny mpanazatra satria ambadiky ny fahombiazana no misy ny finiavana sy ny ezaka tsy hita maso. Maresaka avy any ivelany niatra tamin'ny manodidina ny Jalalabad ny horohorontany tao Afghanistan izay nitondra hery enina tamin'ny mardrefin'ny Richter ka nahafatesan'olona 700 mahery ary naharatrana olona 503 mahery ihany koa mbola misy olona anarivony mbola karohina amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Nitrangana horohorontany mahery vaika tany amin'ny faritra Antsinana ny Afghanistan ny aliny Alahady iraika amin'ny 30 aogositra lasa teo. Enina faingoatra amin'ny mardrefy Richter ny fihetsiky ny tany ka namely mafy ny faritra Antsinanana fa indrindra manodidina ny Jalalabad, faritany ny Nangarhar sy Kunar.
araka ny tatitra ofisialy dia mahery ny 700 ireo olona namony ainy ary 500 dia ilay mahery no naratra. Anarivony kosa ny voalaza fa mbola mitsoka any ambany ireo trano rava ary mbola tsy voavonjy. Etsy ankilany nanao antso vonjy amin'ny sehatra raisam-pirenena ny gouvernement taliban satria tsy ampitsony ny fitaovana sy ny olona ary ny loharano hiatrehana izao zava-doza izao. Araka ny vaovao dia nandray aingana ny raharaha ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny Antonio Guterres izay nampanantena fanohanana ka nandefa ekipa mpamonjy voiny sy mpitsabo manokana any amin'ny toerana nitrangany loza. Nanambara ny fahavononany anampy ihany koa ny Chine, Pakistan, Inde ary Angleterre izay nanome vola ray tapitrisa livre sterling ary efa tonga any an-toerana ny sakafo sy ny fitaovana fialofana ary ny fanafody sy ny ekipa mpamonjy voiny. Etsy andaniny, sarotra ny fanampiana noho ny toerana be tendrombohitra sy ny lalana tapaka ary tsy fahampiany ny fotodrafitrasa. Marihana moa fa matety pitranga any Afghanistan ny loza toy izao. Ny taona 2024 sy 2024 ohatra dia olona 2000 mahery no namony ainy vokatry ny horohorontany toy izao. Ny fampiresaka manokana tao Pekin ny filohan'ny Rosia sy ny filohan'ny Chine androany ataorian'ny fionamben'ny fikambanan'ny fiara-miasa ao Shanghai. Tanjona ny hanamafisana ny fiara-miasa ara-diplomatika sy ara-tafika manoloana ny fandrahonana taon'ny tandrefana. Fanadidina. Ny ona manokana tany Pekin, i Vladimir Poutine, filoha Rosiana sy Xi Jinping, filoha Sinoa androany tao aorian'ny fionambe raisam-pirenena natrehany firenena mikambana ao amin'ny fikambanan'ny fiara-miasa ao Shanghai. Araka ny vaovao, natao mba hanamafisana ny fiara-miasa ara-diplomatika sy ara-tafika amin'ny sehatra raisam-pirenena manoloana ny fandrahonana avy amin'ny firenena tandrefana ity fionana ity. Nankasitraka sy nanamafy ny fiara-miasa stratégique eo amin'ny Chine sy Rosia ireo mpitondra rotonta. Raha tsy ahivina dia nanomboka ny taona 2024 ny fifandraisana teo amin'ny Chine sy Rosia tao aoriany nanomboan'ny ady tany Ukraine. Raha eo amin'ny toedrarano ankehitriny, ilain'ny Rosia ny fanohanana sy fiarahamombonantoka manoloana ny tandrefana ka nanamafy hatrany ny firaisan-kina ireo mpitondra rotonta. Mijoro eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ho antoka amin'ny fitoniana sy fifandanjan-kery eran-tany ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Rosia araka ny fanambarany rotonta ihany. Tranga hafakely mamerina ny fahitana ny maso bionika tsy afaka natory intsony Olivier Alvia rehefa avy namily fiara an-dalamby. Famonoana olona tambazana sakafo maraina ireo no tranga hafakely entiny sara anjaratiana amintsika amin'ity androany ity. Araoary. Zava-baovao lehibe indrindra eo amin'ny fitsaboana ny fahajamban'ny maso bionika izay afaka mamerina ny fahitana. Ny ekipa ny Monash University any Australie no namorona ny Generis Bionic Vision System, maso bionika voalohany. Tsy mitovy amin'ny fitsaboana mahazatra izy ity satria miala amin'ny taova optika simba fa mampita mivantana ny famantarana any amin'ny atidoha. Mampiasa caméra madinika sy processeur manantsaina misy implant amin'ny atidoha. Vokany, afaka mahita indray amin'ny alalan'ny herinaratra ny olona jamba. Tao aoriany ny fitsapanana omby tamin'ny biby, efa eo am-panomanana fitsapana amin'ny olombelona. Midika izany fa mety efa tsy ho ela ny fotoana ahafahan'ireo olona atapitrisany, manana fahasembanana ara-pahitana, iverina ahitindray. Fahitana vaovao, fiainana vaovao, ho avy vaovao. Tamin'ny taona 2024, tsy afaka natory intsony Olivier Alvis rehefa avy niasa tamin'ny maha-mpamily lamasinina azy. Nanomboka teo dia tsy natsapa toromaso mihitsy ny tenany, na dia efa ninam-panafody fampatoriana azy. Teo koa ny fitsaboana nentim-paharazana ary fanafody fanatoranana azy. Mpitsabo sy ny manam-pahaizana 50 mahery no niezaka nanampy azy, saingy tsy nahita vahaolana. Tsy nisy naomby taminy na ny fitsaboana na ireo fanafody toy ny propofol fanatoranana matanjaka indrindra aza. Nitety firenena maro i Olivier, anisan'izany Colombie sy Turquie, nitady fitsaboana hafa fa saingy tsy nahita fanampiana. Everindreo manam-pahaizana sasany fa mety manana aretina antsoina hoe paradoxicale insomnie Olivier, toe-javatra izay atsapahan'ny olona fa tsy matory, na dia misy toromaso kely amin'ny saina aza. Nolaviny Olivier nefa izany. Milaza izy
fa tsy te-atolo mihitsy ny tenany. Sangisangy maloto nivadika von'olona no niseho tany Pays de Galles ny volana Oktobra 2014. Hoy ny naman'ity tovolahy antsoina hoe Josia: raha matinao sakaizanao teo aloha dia hividianana sakafo maraina ianao. Dia novonoiny Josia Davis tokoa ny sakaizany teo aloha. Ny hevitra ity resaka ity ho sangisangy fotsiny ihany ireo naman'i Josia ka tena nitanterahany ity tovolahy izany. Tamin'ny 17 Oktobra 2014 nasain'i Josia andehandeha any anaty ala i Rebecca Elward 12 taona. Ny hevitra ity tovovavy fa iona farany amin'ny Josia Davis 40 taona olo tiany taloha ny tenany. Mbola nanan-tenany sy ny fifamerenana angamba ny tenany. Ny tsy fantany anefa dia nisy tetika mahatsiravo natao ambadika tsy fionana ity. Iny zareo miresaka tsara iny dia nokapohany tamin'ny vato ny lohan'ity tovovavy sakaizany taloha ity ka nahafaty azy. Rehefa maty n'ilay tovovavy dia nandefa afatra ho an'ireo namany izy. Omeo rampitso ny sakafo marainako. Mbola noheverindreo namany fa mbola misangisangy ihany i Josia. Rehefa tsy nody Rebecca ny alina dia nampandreny polisy ireo ray aman-dreniny. Natao ny fikarohana ary hita tany anaty ala ny vata mangatsiaka ny Rebecca. Nosamborina natao fanadiadiana i Josia ary niaiky fa izy no namono an'i Rebecca. Tamin'ny taona 2014 voaheloka higadra 40 taona an-tranomaizina i Josia Davis. Iny vaovao iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Mankasitraka anao tombo kilasy tongovavy nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.